Voninahitra foana izy amin'ny fotoana rehetra satria matoa misy ny fotoana ohatran'izao mbola mena Andriamanitra antsika tsirairay avy dia satria manampitiavana antsika Andriamanitra. Boky fitomanina dia miteny hoe isan'andro ny anavoazany ny famindrampoana antsika tsirairay avy. Amen. Raha mbola misy firatany masonao sy fandrenesany sofinao sy fandehanany tongotrao dia mbola noho Jesosy irery ihany. Ny fahavelomantsika isan'andro dia noho Jesosy Kristy irery ihany. Ataontsika hitehaka mafy ho an'ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka, ilay avo masina mandrakizay. Saika ianao raha sitraka anao antsika hitsangana amin'ny voninahitra azy ary vavakantsika amin'ny voninahitra an Jesosy amin'ity fotoana ity. Vavakantsika tompoko. Andriamanitra ranay tsara indrindra sady masina, lehibe, mandrakizay. Rainay amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy, eny tompo. Misaotra anao zahay. Fa noho ny fitiavanao Andriamanitra dia ndreto zahay. Noho ny fahatsaranao Jesosy, ndreto zahay. Noho ny fitiavanao Andriamanitra, noho ny famindramponao indray Jesosy, ndreto zahay. Raha mbola misy andro anankiray mbola omenao anay Andriamanitra, dia ny maraina amin'izany ho fiderana ny anaranao. Ny atoandro amin'izany ho fiankofana ny anatrianao Andriamanitra. Ary ny alina ao anatin'izany dia fisaintsainana ny teninao isan'andro. Misaotra anao zahay Jesosy. Ny amin'ny fotoana tahaka an'izao izay ahafahanay indray mianatra ny teninao, ahafahanay miaraka aminao, ahafahanay manatevina ny fifandraisanay aminao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitarianao anay Jesosy. Alleluia. Misaotra tompony amin'ny herinandro mahagaga izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Indraindray tsy tonga saina hoe efa mahagaga be ny herinandronay, fa ohatran'ny indraindray tady raisinay fahazarana fotsiny izany Jesosy. Matoa misy andro anankiray mihiratra eo amin'ny fiainanay Jesosy, dia mbola noho ianao irery ihany. Ary ny anaranao naoka hiverimberina ao amin'ny vavanay isan'andro. Aoka tsy hisy teny hafa ankoatra ny sitraponao amin'ny vavanay Andriamanitra. Mitenena indray Jesosy androany fa mihaino izahay. Tonga eto izay Andriamanitra, tsy handahan-teny. Tonga eto izay Jesosy, tsy hametraka ny filanay ambony noho ny zavatra andrasanao amin'ny tsirairay avy. Fa tonga eto izay Jesosy, iondrika eo anatrehanao fotsiny. Ampanaiky ny momba anay rehetra, ampanaiky ny tenanay, ampanaiky ny fiteninay, ampanaiky ny fisainanay, ampanaiky ny famindranay, ampanaiky ny fijerinay, ampanaiky ny fietretanay rehetra Andriamanitra, ampanaiky ny fanaonay Andriamanitra eo anatrehanao. Fa tsy tokony hisy fanao mahazatra anay ankoatra ny fanao mifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra. Jesosy eo, ampianaro izay. Tario mandrakarivo izay fany masina amin'ny fotoana rehetra. Naiza misy anay tompo, dia aoka ny teninao no manodidina anay, hialoha anay, hitantana anay, hanitsy anay, mampianatra anay, hanazatra anay tsirairay avy isan'andro. Misaotra Jesosy, fa iza moa zahay, izay ny tsy mendrika Andriamanitra, tsy mendrika akory izay ny ho raisinao Andriamanitra, kanefa tsy fohinao izahay Andriamanitra. Misaotra tompo, misaotra Jesosy. Ataontsika hisaotra ny tompo androany, fa mbola noho ny fitiavany, noho ny famindrampony, ny fahavelomantsika. Asarato ny vavaka androany dia teneno misaotra tompo. Misaotra Jesosy ny amin'ny asa, ny amin'ny fianarana, ny amin'ny fiainana, ny amin'ny fampianarana, ny amin'ny fitariana mahagaga, ny amin'ny fibitsiana, ny amin'ny fibedesanao anay, ny amin'ny fananaranao anay Andriamanitra, ny amin'ny fandefasanao ny teninao, ho fanazavana ny lalanay, ho fitarianao anay Andriamanitra. Ianao miamboninahitra mandrakizay Jesosy, fa tsy misy tohanao Andriamanitra, tsy misy tahaka anao Jesosy. Antom-pisina ianao Jesosy. Alleluia. Teneno mihitsy hoe antom-pisiko ianao Jesosy. Ianao no antom-pisiko Jesosy. Ianao no antony mandrisika anay isan'andro Andriamanitra. Mahatonga ho faly isan'andro dia ianao Jesosy. Mampahera isan'andro dia ianao Jesosy. Alleluia. Amen. Salamo fa 5:90 dia hovakitsika rehetra. Misy zavatra andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao isan'andro. Misy zavatra izay mampientanentana ny fon'Andriamanitra tiany ho hita foana amin'ny fiainantsika isan'andro. Dia izay no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Salamo fa 5:90. Alleluia. 1:1-9. Amin'ny anaran'i Jesosy irahantsika rehetra. Avy, aoka isika ioban'i Jehovah. Aoka isika no fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka anke ho anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah, ary mpanjaka lehibe ambonin'Andriamanitra rehetra izy.
eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforon'ny tanany. Avy ka aoka iondrika sy ankohaka isika. Aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no andriamantsika, ary ny olona fiandriny sy ondry tandremana isika. Engany ka hoenonareo anio ny feony manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao masa fony tany anefitra. Amen. Jesosy tsy hanamafy ny fonay izay Jesosy, fa anaiky izay eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra eo anatrehan'izao rehetra izao, fa tsy misy famonjena akoatran'ny eo aminao sy ao aminao Andriamanitra. Manaiky izay Andriamanitra ary ampiankofana tanteraka no ilazanay an'izany, fa Andriamanitra lehibe mpanjaka ianao, manjaka ambonin'izao zavatra ary rehetra izao, ary izahay dia ao anatin'izany anjakanao zany tena omena ianao tanteraka ny fahefany eo amin'ny fiainanay Jesosy. Aokanao Tompono iseho voninahitra mandrakariva amin'ny fiainanay. Alleluia. Masina ianao Andriamanitra. Fidera nanu asa ratu anao rayo ciuta katinisa kyunya lebia sana nefama agagafa nambulake liau diambu lanutia vina do vertsika anzany fiderana no asarato tananao andrany fiderana no asarato rayo Kashinisa Kyunyalenya Zanao Nifamagagafa Agagafa Nambula keyaza Tiambola no tiavinao Atunoro no funo Jesosy andrany Matsika iran zany maka andrany Hidroatu nusuanao Nifu Raisoanao kanjakao Kanjakao Tuku Ifaza zako ane Jesosy Ifaza zako ane Rirai mala Lao Mula tiku iderananao Hidwa tulu chuanao Hidwa tulu chuanao Rais wanao kanjakao Nifaza zakwanye Zazakwanye Mirai mala Lao Mulati Kuidera Nanao Nifa Zazakwanye Rirai mala Lao Bulati
jesosy eo marina ny tenao andriamanitra fa raha tsy miverina tahaka ny zazy izay dia tsy ahitany fanjakanao mitomboka eo aminay zany andriamanitra ndraindray zay mety mandinika ny tenanay loatra amin'ny fijerin'ny olona anay andriamanitra raha tokony famatotra sy andinika ny fomba fisainanao andriamanitra olanina ny fiainanay andriamanitra miaraka aminao jesosy ny momba anay rehetra jesosy dia lanina eo am-pelantananao satria eo aminao mety aminay indrindra andriamanitra ataontsika nolotra ny tenantsika ho an'andriamanitra antsafidy indray androany atao vaovao isa-maraina koa ny fanoloran'ny tenanao tahaka ny fanoloran'andriamanitra ny famondram-pony amintsika isan'andro isan'andro ataontsika tsy ho leo mihitsy teny hoe tompo meko anao ny fiainako meko anao ny momba ahy jesosy tsy manana afaka ohatranao jesosy ary mendrika ny fiderany ianao andriamanitra tsy ny feo ako ny enonao andriamanitra fa ny foko tsy ny fitendreko andriamanitra fa ny fanekeko ho tendrenao andriamanitra alleluia tena tsara ianao andriamanitra alleluia fa tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao raio aoka ny fonao aoka ny fotsika aoka ny fotsika rehetra iaiky ny fahatsaran'andriamanitra mialohan'ny irahantsika an'izany aoka tsy ny melodie ny manaitatra anao fa ny fonao mihitsy ny manaiky an'izany ny fahatsaran'andriamanitra zany androany ary ny fiderana tena andrasan'andriamanitra dia tsy eo ambava mahay mandahatra fa ao anatin'ny fo mahay manaiky azy sy mankatoa azy amin'ny fotoana rehetra dia androany aoka ny fonao anaiky an'andriamanitra mendrika ny tera meo azo ny vonahitra sy ny asaratra ny tananay ho anao jesosy mba ho voninahitra ao jesosy mendrika ny teranao sy ny mba ho voninahitra ao jesosy eny jesosy fa tsara ianao magaga tsara tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara anao
Tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsisy toanao, raio. Tsisy toanao, tsisy toanao, raio. Tsisy toanao, tsisy toanao, raio. Fa tsary anao, mahagaga tsary anao, tsisy mitovy. Asandrato ny feonao andra, tenena amin'ny fonao mihitsy hoe tsisy toanao, fa tsary anao, eny mahagaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsisy toanao, raio. Tsy misy toanao raio, tsisy toanao, raio. Tsisy toanao, raio. Mamy loatra ny eo fanatrehanao Jesosy. Halleluja. Mamy loatra ny eo fanatrehanao Jesosy. Rehefa tafaraka aminao izay, rehefa tafakambana aminao maro izay Andriamanitra, adino avokoa ny zavatra rehetra. Tsy manana iay izay Andriamanitra rehefa eo aminao. Halleluja. Fa tsika hivavaka, asandrato mivavaka ao androany dia tenena tompo aty amanao Andriamanitra. Tsy fokony eo fanatrehanao Andriamanitra, teo eo aminao foana amin'ny fotoana rehetra. Halleluja. Halleluja. Oh Jesosy. Jesu pitianay, maminay ny teninao, usany fanainay, famayery ianao. Oh Jesu pitianay, maminay ny teninao, usany fanainay,
jesosy eo tsy mba mandao tsy mba manaly anay ianao eo foana ianao amin'ny fotoana rehetra jesosy ty eo foana ianao sotra tompo fa tena tianay ianao alleluia mambiry Jesosy mambiry Jesosy ambara hoe mami mambiry Jesosy naiza lianao a Jesosy eo aminao fo alleluia iarati naiza leanao nauti natuma atukianao yaina Turia Jesosy mino anao Jesosy mino anao Mitsaokanao zay Jesosy manaiky anao zahay Jesosy miondrikeo anatrehanao zahay Jesosy manaiky anao manaiky aleluia tatsika iaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra
fa ny voary rehetra voatokany ankoka eo anatrehanao Jesosy. Oh, mitsaoka mitsaoka nawa mitsaoka eto anatrehanao Jesosy. Mitsaoka nawa eto anatrehanao Jesosy. Mitsaoka manakiny falempiazanao. Mitsaoka nawa mitsaoka Mitsaoka eri Jesosy. Mitsaoka Tesomino anawa Tesomino anawa sa Jesosy. Luau anamarutu Luau nyatumi belumaku sinyatumiraku Tesomino anawa Tesomino anawa Luau anamarutu Luau nyatumi belumaku sinyatumiraku Tesomino anawa Tesomino Aminao Jesosio, ifonako ireo fahotako hatrezany. Aminao Jesosy, indro aho miverina aminao, indro aho miverina aminao, indro aho miverina miakoko natrehanao foko nyamiko rehetra. Aminao Jesosy, aminao Jesosy, ifonako ireo fahotako aminao Jesosy, aminao Jesosy. Saika anao raha sitrakao ataontsika iverinao amin'Andriamanitra, ataontsika iverinao amin'Andriamanitra. Ny teny hoe iverinao amin'Andriamanitra dia tsy ho an'ny olona izay efa mieritreritra sy mahatsapa-tena fa efa ao amin'Andriamanitra ihany, tsy ho an'ny olona ny ivelany ihany fa ho antsika rehetrarehetra. Satria zadiny fa ny tenin'Andriamanitra ao boky Kolosiana 1:20 dia miteny hoe tao amin'ny Kristy, tao amin'ny Kristy tsika rehetra. Dia mila averina ao amin'ny Kristy tsika rehetra, mila miverina ao amin'ny Jesosy. Mihoatra noho ny omaly ianao, mila manapa-kevitra ianao no ho an'i Jesosy. Mihoatra noho ny omaly indray androany, manome toerana mihoatra
ny atao hoe tany voazanaka dia tany nidirana fahefana hafa ary manaiky ny fahefan'ilay niditra. Raha androany ianao manaiky ny fahefan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, avelao izy anjaka, avelao izy anapaka. Dia tena hoe Tompo, indro ao miverina eo aminao Andriamanitra. Indro ao miverina miakoka aminao Jesosy io, aminao Jesosy ifonako ireo fahotahota milasako hatrizany. Aleluia. Indro ao miverina, taontsika hiverina ao amin'ny Jesosy, taovy mafy amany. Indro ao miverina, indro ao miverina miakoka aminao Jesosy, aminao Jesosy, aminao Jesosy ifonako ireo fahotako aminao Jesosy, aminao Jesosy. taontsika hika aleluia mafy eo amin'ny Jesosy, aleluia. Andaontsika iorakoraka mafy a ho an Jesosy, aleluia. Mandroso taty azy, mandroso tompoko, iany tompoko. Tonga amin'ny fotoana hamerenana ny voninahitra any amin'ny Jesosy tsika, aleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ijoroky fahavolombelona eto. Fa nisy fotoana zany tamin'ny indray atalata izay eto amin'ny soprety ambony. Nisy mivonto be tato amin'ity atoko ity. Misy fotoana rehefa misy zavatra hohaniko tsy zakako dia mivoaka tandomerina ny vatako rehetrarehetra. Dia tamin'izay fotoana izay tena plaque be mihitsy tato amin'ity atoko ity, hatraty ka hatraty. Dia tsy zakako be ilay izy fa ohatrany hoe kitihana ilay izy dia ohatrany hoe manohatra be tena fa tsy zaka intsony. Dia tamin'izay pasteur nanona hoe misy olona eto izy misy fivotosana. Dia ataovy amin'ilay faritra marary ny tananao fanasitrana anao Jesosy. Tamin'izay fotoana izay nino aho hoe tena sitrana. Dia nataoko tato ny tanako. Tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa tena tonga dia niala teo ny hoe ilay plaque tato. Jesosy ny voninahitra. Aleluia, andaontsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Mandroso rahalahy. Aleluia. Ho an'i Jesosy ihany voninahitra dia ho anazy ireny joroka eto amin'ity toerana ity. Tamin'ny herinandro any vao niala tany hitrana dia hoy izy tamin'i Jesosy hoe Jesosy eo androany raha andeha hivavaka dia te hatsapa ankasika aho Jesosy. Tsy hitondra ninino eo anatrihanao Jesosy fa ty fotsiny entiko eto anatrihanao. Fantatra fa tsy mendrika Jesosy, fantatra fa mpanota. Dia tonga eo anatrihanao Jesosy amin'ny sabotsy. Tia Jesosy mivavaka eto anatrihanao ty sabotsy ty. Dia tonga teto tamin'ny sabotsy dia tsy nitantaraiko tamin'i Jesosy zavatra mahazo ana. Tsy nitantaraiko an Jesosy ny olana rehetrarehetra fa tonga teto fotsiny tamin'ny sabotsy. Dia rehefa vita ilay fivoriana dia niteny amin'izay papa hoe misy olona tojo izy marary lamosina be ianao efa ela be. Dia vao avy niteny an'izay izy sitrana ianao izy niteny amiko Jesosy fa sitrana. Vao niteny an'izay izy dia tsy henkontsolo ilay marary atao amin'ny lamosiko rehetrarehetra. Tsisy ninina henkontsolo na dia ny kely azy. Nefa na isan'andro niteny avadika hoe marary be ao lamosiko. Dia izy koa moa efa reraka mitaiza zaza, reraka izy miasa dia tsy afaka mba manotranotra anao eo fa izy ary mba reraka koa izy. Dia misy baoma masika be izay ao hatrany dia hosorako ilay izy. Dia tsy zaka mihitsy ilay fofony. Dia ianao izy raha aza manosotra n'intsony fa tena tsy zakany ilay fofony. Dia tamin'izay nitenenana an'izay farany nanosorako ny herina ny androany
le position rehetrarehetra tsy afahako matory amin'ny alina tsisy hita ntsony le izy fa tonga dia sitrana tanteraka daholo ho an'i Jesosy reny ny voninahitra. Afirina moa nararian'le ray volana teo le izy marary foana isanandro marary tsy amin'ny alina ny tena problème be satria zay pose rehetrarehetra ataoko a tsisy azahoako aina daholo dia nyteny rehefa avy mivavaka moa izay mivady isaky ny alina alohan'ny atoriana dia tsy maintsy miaramira fiderana izay a miteritendry kitara eo zay mideran'Andriamanitra avy midery zay dia samy maka ny toerana misy azy dia izy mivavaka ery amin'ny efitra anankiray za mivavaka amin'ny efitra anankiray tsy tantaraiko amin'i Jesosy mihitsy hoe eto dia misy marary Jesosy fa isan'andro dia raiko fotsiny izy amin'ny fo maraina dia tiako ianao Jesosy na ny aminay moa somary ambanimbany vohatra zay dia eo amin'le toerana misy anay eo amin'le lalela be mihira eo Jesosy hoe tiako ianao mamiko ianao Jesosy ataoko hen'ny olona rehetrarehetra mihitsy hoe tiako Jesosy dia mahakasika fiainan'olona le izy tena eo tsy mila mitantara le olona koa hoe tianao Jesosy tsy mila mitantara le olona koa hoe manana an Jesosy eo amin'ny fiainako fa mahitanao izy dia miova ny fiainany dia tonga va le ankizy kely vao maraina dadanina tao angamba nozy izy efa ho any an-danitra mihitsiny fa isaky miteny izy dia Jesosy foana dia le zanako kely koa somary mananana kely eo zany izy mirahalahy dia miady kely amin'le ankizikizy kely eo dia misy voadona le ankizy dia le zanako kely efa mila sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ianao nefa nisy telo taona izy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy dia zany dia voninahitra ho an'i Jesosy tsy izaly izy fa tena noho Jesosy fantatro fa tsy mendrika fa asehoko hoe tia Jesosy dia ataoko velona eo amin'ny fiainan'ny olona Jesosy fiainako rehetra feno an'i Jesosy dia farany amaranako anazy ao ampiasanao fantatry ny olona mihitsy hoe io lehilahy io isaky mitendry hira io dia hira ho an'i Jesosy foana ny tendreny dia misy club kely zay dia amin'le club anankizy mitendritendry gitara izy mitendritendry mihirahira reny dia isaky miditra ao dia présenteko amin'ny ankizy ao Jesosy mitendry aloha dia ho an'i Jesosy ny voninahitra dia vita le anahy dia miala fa tsy tiako mihaino anendry zareo dia ndray andro zay fantany hoe io le lehilahy le tena tia an'i Jesosy io tena mideran'i Jesosy dia tonga teo amin'le toerana dia nanomboka nitendry aloha mitendra dia nanomboka nitangorona ny olona nafinahitra anazy angamba le zavatra nitendreko dia falifaly be ry zareo dia nanomboka nijery ny olona hoe izy zany lehilahy mitendry zany dia nanomboka tsity Jesosy dia ohatrany lasa nisandratra le nofoko hoe way jerijeren'ny olona zany dia nanomboka tsity amin'izay Jesosy dia nanomboka feno olona nijery anaty eo fa inona ozy nareo nitranga rehefa nanomboka tsity atseo Jesosy tonga dia mipalpite be mihitsy ny foko tonga dia tampotampoka teo tonga dia nitsangana dia tonga dia hitany zareo hafahafa dia hoe fa manino le ry zany dia aloha aho dia andeha any amin'ny plasiko dia tonga teny amin'ny plasiko dia nangovongovotra be ohatr' izao ny tanako sady nidobodoboka be foko dia avy eo nifona Jesosy eo fona aminao tsy nafinahitra anao ve ny zavatra nataoko teo Jesosy mifona aminao Jesosy mifona aminao mamelany eloko sasao amin'ny rahanao dia atoroy anahy Jesosy eo inona ny zavatra tsy nety nataoko teo tonga dia à l'instant osy Jesosy zanako ianao miteny anahy foana hoe tsy izaho tsony ny velona fa ianao ny velona atao anatiko Jesosy dia tsy zakako ao anatin'ny fonao ao dia tsy zakako le izy dia dodoniko ohatr'izao ny fonao dodoniko ny fonao satria tsy eo nanomboka teo tamin'izay fotoana zay dia isaky makao ihany niverina tao fa vao mijory eo androany anome voninahitra an'i Jesosy dia ho an'i Jesosy ry ihany itendreko an'ity zavatra ity niprésente an'i Jesosy alohan'ny itendreko an'le izy fa fay dia velona Jesosy ho an'i Jesosy ny voninahitra. Alleluia, fiankofana marina fiainana atolotra an'i Jesosy zato isan-jato tsy voatery miteny izay ilainao ianao fa leo Jesosy anao ny ambony amen ndao tsika hitsangana ndao tsika hitehaka iorakoraka ho an'i Jesosy sady andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia, ndao tsika tia tanana mafy be ho an'ny tompo orakoraka mafy be ho amin'ny mpanjaka atsika. Alleluia, manan'Andriamanitra velona ianao.
Daontsika nofahofa ny tanantsika ny amin'ny lanitra isotra azy. Makasitraka Jesosy ny famindrapo. Sotra ny fahatokiana foana amin'ny fotoana rehetra. Sotra ny fanamarinanao ny teninao. Sotra fa ianao rery mahavita ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Misy fotoan'izay miravoravo tanana. Misy fotoan'izay kivy. Misy fotoan'izay ketraka. Parenay misy feo mampahery eo akaikinay. Ampo anao fahasoavako. Tompo Jesosy io androany. Aoka ny tsiray avy izay tonga eto. Tena nanana fahatsapana fa mihaona aminao. Tsy noho ny amin'ny toroteny Jesosy, tsy noho ny amin'ny hira Jesosy, tsy noho ny amin'ny vavaka, tsy noho ny amin'ny tenim-paminanina na tenim-pahalalana na fiasan'ny fahasoavana, fa noho ianao sy ny prezensanao. Ray sy ny voninahitra Jesosy. Ny amin'ireo vavolombelona toy vaka nataonao eo amin'ny fiainanay. Ny amin'ireo zavatra takatry ny sainay, ny amin'ny tsy takatry ny sainay mety hitenenanay hoe aiza ianao, nefa programanao zay rehetra mombanay anandratana ianao. Tsiraiany Tompo, tsiraiany Tompo, tsiraiany Tompo, tsiraiany Tompo, tsiraiany Tompo. Famiotizany Tompo, famiotizany Tompo. Ny foko no jerenao, ny foko no jerenao, ny foko to, ny foko no jerenao, ny foko no jerenao. Indroa mivelona minao, indroa mivelona yakuka aminao Jesosy, aminao Jesosy, ifonako ireo fahotako aminao Jesosy, aminao Jesosy, indroa mivelona yakuka aminao Jesosy, aminao Jesosy, ifonako ireo fahotako aminao Jesosy, aminao Jesosy. Sotra Jesosy. Very izay mikoky eo tongotrao matsiaro fa ny rehetra mombanay, fahatsarana rehetra eo fiainanay, ireo famirapirata ny voninahitrao Jesosy, iverenanay eo tongotrao, itenenanay hoe voninahitra ny eo anao any amin'ny avo indrindra. Anao le mendrika eo amin'ny fikofany nofo rehetra, zay rehetra mikoky eo tongotrao manambara fitsahana sy fankasitrana anao, satria mpanjaka feno voninahitra ianao, lay mpamorona izao rehetra izao, lay ankofany nofo rehetra, satria tompo sy mpanapaka ny zavatra rehetra. Ho anao le mitoetra misaiza fiandrianana mandrakizay, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompony, voninahitra hatramin'ny taloha indrindra, ankehitriny ary ho mandrakizay mandrakizay. Aoka izay mana-tanana rehetra hanandratra ny tanany any amin'ny lanitra, ite-tanana mafy be ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta, orakoraka mafy be ho azy. Halleluja.
Sotrany amin'ny fanotronanao Jesosy mitendrena aminay famiano anao zay. Amen. Alleluia. Mangataka anao azo toerana. Miarabantsika indray amin'ity maraina ity. Mino fa fotoana manokana irahantsika sy resantsika fo amin'Andriamanitra indray androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Androany ao anatin'ny communiontsika dia izara hoe inona ny tanjon'Andriamanitra. Misy endrika anjarantsika foana hatramin'izay momba ny hoe ny antony communion amin'ny heviny ara-panahy sy ny programa nanaovan'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainanao manomboka eto an-tany mandra-piverinao any aminy. Le hoe fanovanatsika ho tahaka ny endriny amin'ny fotoam-panovana rehefa neny ny trompetra dia hovana vetivetsitsika anahaka azy. Zay zany le tanjona anankiray. Fandroana izy ara-mitsika le tanjom-panahafan'Andriamanitra antsika n'Andriamanitra azafady le tanjom-panahafantsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny communion. Voalohany efa nizaraiko teto ny toetra. Fandroana izy ara-mitsika ny amin'ny fahasoavana. Ny fiainana kristianina dia aseho ny fitovitoetra amin'ny Kristy sy fitoviana fanao sy fahasoavana aminy. Andriamanitra dia nanao ny zavatra rehetra ho antsika anamorana ny fahafenoa ny fanahafantsika azy. Ny apôstôly Paoly dia nilaza manahafa ozy izy tahaka izay anahafako an Jesosy. Zany hoe raha tsy mahita Jesosy ho tahafina ty amiko nareo dia aza manahaka fa za zay fa tsy Jesosy. Ndiky f'Andriamanitra dia nanana tanjona sy tarigetra anahafantsika azy amin'ny toetra sy amin'ny fahasoavany. Ireo no manao fa mitovy aminy isika. Andriamanitra dia nanao antsika ao amin'ny Kristy hanao ny toetrany sy ny fahasoavany. Io le sary tadiaviny. Tadiditsika tsara angamba tany amin'ny rahali tany Betafo nazavaiko mikasika momba an'le hoe Andriamanitra ny teny sariniza ny hitanareo eo amin'ny vola. Amin'le denari sariniza sara ny Kaisara ary soratra izy soratra Kaisara. Dia ozy izy Jesosy omeo an Kaisara ny sariny dia avereno any amin'Andriamanitra ny sariny. Ny olombelona dia tahaka ny endrika Andriamanitra mitondra ny sarin'Andriamanitra mandehandeha. Fa le fanahafana amin'ny fahafenoana ao anatin'ny olona dia tian'Andriamanitra ho averina ny aminy. Nao zany nandray mitondra ny sary tsy anao. Ny tena marina tsy sarinao io be felonana io. Tsy sarinao io ratsiratsy toetra io. Tsy sarinao no mankahala. Tsy sarinao reny le zavatra tsy tokony ho sarinao reny. Aza miainany reny. Fa avereno le sarin'Andriamanitra ao anatinao. Be fitiavana, be fandeferana, be famindrapo. Halleluja. Feno fifaliana. Tena maneho any Kristy amin'ny fahavelona tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra ao antsika dia ny aneho azy amin'ny fandalovantsika eto ambonin'ny tany. Jaona voalohany toko faefatra ny andininy fahafito ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faefatra ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Zany no atanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana. Fa tahaka azy sika eo amin'izao tontolo izao. Tahaka azy sika eto amin'izao tontolo izao. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy faharoa. Ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra sika. Raha tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatrizay fantatsika fa raha iseho Jesosy dia ho tahaka azy sika. Fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Tiaka ianao naraka tsara androany. Reo endrika roa ireo dia miaraka sy miombona tsara foana hatramin'izay fa tsy misaraka mihitsy. Ny toetra n'Andriamanitra ao anatinao sy ny fahasoavany eo amin'ny fiainanao. Resakitsika momba ny zavatra telo omaly. Vavaky Timoty ho an'ny Paoly, Timoty voalohany toko voalohany andininy faharoa. Ozy izy Paoly hoe ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fiadanany eny ho aminao ry Timoty zanako. Timoty faharoa toko voalohany indray ny andininy faharoa. 5 taona teoriana tsy niova ny sujet de prière an'i Paoly ho an'ny Timoty.
tsy hoe rehefa nivoatra amin'ny fiainany dia novana ilay vavaka. Misy karazam-bavaka ilainao foana amin'ny androm-piainanao ray manontolo ary mila miakompagnianao eto ambonin'ny tany mandra-piverinao any amin'Andriamanitra ary tsy tokony ho adininao fahasoavana, famondrapo sy fiadanana. Zaraiky teto izay omaly. Fandroany izara amintsika ilay tanjom-piombonana mahatonga an' Jesosy nidina ho tonga nofo aneo ilay tena endrika Andriamanitra amin'ny fahafenony teto an-tany. Ifandraisantsika amin'ny alalan'ny fahateram-baovao isehoany izay fanahafana feno izay an'Andriamanitra. Zavatra anankiroa ilay izy, fanahafan-toetra amin'Andriamanitra, toetra aloha vao fahasoavana. Rehefa mitombo tsara isika eo mitoetra, io ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, dia mitombo ihany koa isika amin'ny fahasoavana. Isika tsy natao handray fahasoavana ka mpitombo izany eny amin'ny olombelo na izay ampiasain'Andriamanitra. Mety misy ampahany ahafahan'ny mpanompon'Andriamanitra manaitra ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao amin'ny alalan'ny fametrahan'ny Paoly amin'ny tanany tamin'ny Timoty ohatra. Tsy laviko fa misy ny fanairana ireo fanomezam-pahasoavana. Paoly tsy nanome fahasoavana, fa ny fahasoavana avy ao amin'i Jesosy hoentin'ny fanahy ao anatin'ny olona. Fa tairan'ny Paoly ilay fahasoavana natao amin'ny Timoty natory amin'ny fampatsiahivana sy fametran-tanana ho tahaka ny endriky ny fampaherezana amoazana izay zavatra efa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny Timoty. Izay no mahatonga ny olona tsy tokony haka ny toeran'Andriamanitra mpizara fahasoavana, fa tokana ihany no manome ny fanomezam-pahasoavana dia Andriamanitra ray Jesosy Kristy. Ao amin'i Jesosy izy ny tompon'ilay fahasoavana ary ny fanahy mitondra azy eo amin'ny olona ka mahatonga an'ilay ao amin'i Jesosy ho tonga fanomezana atao hoe fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy. Ao amin'i Jesosy no andraisantsika fahasoavana. Jaona toko 1:5-20. Fa ao amin'ny Kristy no anivozantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Fa ny fanahy distributeur na mizara n'ilay fahasoavana, raisy ny fanahy masina ao amin'i Jesosy ilay fahasoavana dia omeny ho an'ny olona izay nandray an'i Jesosy. Satria io fahasoavana io tsy natao an'ny olona manokana tsy misy an'i Jesosy. Amin'ny mahafototry ny fahasoavana an'i Jesosy, Jesosy aloha tsy maintsy raisintsika voalohany. Izay no mahatonga anay milaza aminao tsy ny fanomezana ny important fa ilay tompony fanomezana, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Rehefa ao aminao Jesosy, présent aminao ilay fahasoavana. Ary ny fanahy masina tsy manan-komena ankoatra izay nanan'i Jesosy. Izay ilay Jaona toko 5:20. Raisy ny fanahy masina ilay fanomezana ao amin'i Jesosy dia izy ny mampitombo azy ao anatinao mifanaraka amin'ny fitombony ilay toetra tsara. Izay amin'izay ilay toetra tsara fanomezana koa efa vonona ao anatinao. Tsisy zavatra zany eto tany ao anatinao rehefa manana an'i Jesosy ianao ka tsy nataon'Andriamanitra ho fanomezana. Na vokatry ny fanahy io na ny fanomezam-pahasoavana avy amin'i Jesosy hoentin'ny fanahy ao anatinao. Baiboly dia milaza amin'ny Romana toko 5:5 fa avy amin'ny fahafenony ao ozy izy fa ny fanantenana dia tsy mba mahamenatra, fa ny fanantenana dia tsy mampahamenatra. Satria ny fanahy masina izay nomen'Andriamanitra antsika nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Tanareo tonga dia nampidino fotsiny ilay fitiavan'Andriamanitra. Vao nanomboka nandray an'i Jesosy tsika présent fanahy masina. Zavatra nety ny fanahy voalohany tsy tonga dia fanomezam-pahasoavana manao fahagagana. Tsy izay ny nentiny voalohany fa fitiavana. Fitiavana nefa vokatry ny fanahy. Izany hoe ny présence an'ilay toetra ao anatinao dia talohan'ilay fanomezana ny fahasoavana ahasoa anao amin'ny zavatra rehetra. Eto amin'izay no hiditra lalindalina kokoa isika. Zavatra ilaintsika eo amin'ny sekoly fiainana amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra sy ny fiombonana amin'Andriamanitra dia mila mitombo tsara tsika amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra mba hahafahantsika mitombo ihany koa amin'ny fahasoavana. Sahala amin'izay ihany koa fitombontsika amin'ny fahasoavana dia tanteraka ho azy tsy mila hiazakazahana etsy sy aroa toy ny hoe andeha hitady ositra. Fa misy olona ampiasain'Andriamanitra hitretrika hoe
feno na stokona fahasoavana ny angarana manokana metranao ny olona rehetra zareo ny akaikireo tsisy zany hoe rotsareo ny tanan'izay meno a ny fahasoavana tsy mitombo ao anaty tsodrano tsotra fotsiny hoe mitombo amin'ny fahasoavana fa ny fahasoavana mitombo azy ary Andriamanitra ny mampitombo rehefa manaiky ianao hiditra amin'ilay convention fanekena anefa ilay toetra efa ao anatinao no atao fanomezana amoaka azy amin'ny fomba tsotra hiaina azy amin'ny fomba tsotra zay no mahatonga amin'ny fahasoavana mitombo azy tsy mila hoentina mambavaka rehefa manaiky ianao any amin'ilay toetra ohatra Andriamanitra dia manohatra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana bebe kokoa ho amin'ny manety tena hitanareo misy ilay fahasoavana bebe kokoa fa me fahasoavana bebe kokoa izy satria izy manohatra ny mpiavonavina toetra ny toerin'Andriamanitra fa me fahasoavana kokoa ho amin'ny manety tena izy toetra ny rahan'Andriamanitra miasa dikan'izay rehefa isafidy ianao ny aina mivokatry ny fanatao hoe fanetretena dia tsisy ninninona ataon'Andriamanitra ankoatra ny mampitombo atorotsalontana zay miaina noho izany tsisy excuse elanao amin'ny fiovantoetra mandany fotoana ianao raha mitady fiovana avy any ivelany ohatra ny Adama tao amin'ny sahedena nitady izay hovadiny tao amin'ny biby no hitanao any ivelany ry Adama tsy ho fiaino ny fifalianao raha tsy manaiky ianao hitodika ao anaty fa nitolatezanao dia ampiangan'Andriamanitra anomeza ilainao ny ilainy Adama tao anatiny fa tsy tokony variana izy tany ivelany ny ilainao mitodika ianao mamantatra efa misy fitiavan'Andriamanitra ao efa misy fanetretenao efa misy fandeferanao efa misy fahalemem-panao efa misy fifalianao tsy marety eka ao an'Andriamanitra halleloja rehefa mitodika ianao mijery ny fisinzy ao anatinao dia tsotra tsy misy akoatry ny fanefanao sy famoanao an'izay zavatra efa nataon'Andriamanitra ao anatinao ny hanome fifalinanao satria Eva tsy any anaty biby fa Eva tao anaty Adama Adama variana mijery izay zavatra eny ivelany apetin'ny fiainany nefa Andriamanitra efa mahita fa efa ao anatiny izay fahafenony ilainy apetiny momba azy ray manontolo excuse ny fitadiavanao olona any ivelany ampitombo anao fa ilana fandraisan-dahatra ny fitodianao ao anaty amantatra ny sitrapon'Andriamanitra androsoanao bebe kokoa noho izany misy zavatra tsy mila andoliana hoentina mambavaka fa misy zavatra mila hiainana dia mitombo azy fahasoavana ny anarany inona ilay fiainana mamoaka toetra miaraka amin'Andriamanitra toetra tsara karaktera tian'Andriamanitra isika raha miaina sy maneho tsara ny fitiavany fa tiany koa tsika matonataon'ilay fanomezana atao hoe fanomezam-pahasoavana hisongadina amin'ny fanehoana ny fahatsarany eo amin'ny asany amin'ny alalan'ny fisehoan'ny heriny sy ny fahasoavany miara-miasa ireo Jakoba 4:5 Andriamanitra manohatra mpiavonavina fa manome fahasoavana ho amin'ny manety tena Matthieu 7:20 ny 9:12 Matthieu 7:20 ny 9:12 Baiboly koa dia milaza fa mifamatotra ny toepo sy ny toetra fa izay manandra-tena no ahetry ary izay manety tena no asandratra aza miezaka manaraka seminera mpisandratana ireo teboka telo atonga anao hisandratra ivelan'ny toepo tsy miova zero zany tsotra ny tonga anao hisandratra Jesosy manome tsy zany mitoro Jesosy manetry tena fa izay manandra-tena no ahetry mahatonga anao mihety zany misy toepo tsy mety ao anatinao tsy hoe Andriamanitra ny tsy tenandratra anao fa nitoetra anao mihitsy ny tsy miova miavoavo manandra-tena manambany olona misy toetra miavonavonao nefa zao tianao ihany le fisandratana zao tadidio tsy hafolaka an'Andriamanitra zany tsika amambavaka rehefa tsy mety ny toepontsika anefa izay ilainy raha fampizirizirina izy mandrakizay ianao mandalo raha zay no miovaingana satria ny fiovam-poaingana no anaingan'Andriamanitra fangana amaly ianao noho izany androany arivo tsika tsy mila mivavaka akory hoe tompo aoka isandratra aoka iseho amin'ny fiainako ny voninahitra ao fa androany arivo vao manapa-kevitry ny anety teny eo ianao tonga dia misokatra anao mivaravaranao amin'ny fisandratana satria zay ny lazain'i Jesosy zay
tsika zany tsy mila mieno hoe ahoana ny fomba ahafahako misandratra amin'ny fomba miavaka. Fomba inona? Tsisy fomba afaka ohatran'ny fanetretena. Ao tsika mifamatotra foana ny toetra sy ny fahasoavana. Andriamanitra nefa zany misarika antsika ho amin'ny fahafahana mandroso amin'ny fanatanterahana ireo endriky ny fahafenona ilainy mba ahafahany fanamasina mahazo aina miaraka amintsika amin'ny fahafenona fahasoavana. Amen. Sy ny fahamendrehana ara-toetra. Matio 5:7. Matio 5:7 azafady. Amin'ny anarantsy. Comme zany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zany an-danitra. Andriamanitra tenany mihitsy ny maniry antsika hiaina sy hifaly amin'ny fahatanterahany toe-pahamasinany. Hitanareo le toe-pahamasinany. Mahavarina fa tamin'i Jesosy natsangana tamin'ny maty. Baiboly dia milaza fa ny toe-pahamasinana natonga azy natsangana. Ny amin'i Jesosy Kristy ozy izy zay natsangana tamin'ny maty amin'ny fanahy ny fahamasinana. Tsy natsangana tamin'ny maty izy noho ny maha-Andriamanitra mpamorona azy, fa le toe-pahamasinana ny nananganana azy. Zany hoe mahazo aina Andriamanitra misetrasetra amin'ny fahafenon'ny heriny rehefa raisinao le fahamasinana ka averinao tonga toe-pahamasinana mampahazo aina azy. Ty zavatra tiako fantatry ny fiangonan'ny andro farany. Ty zavatra anankiray ho zaraiky ty. Malany zara mikasika momba ny fahasoavana, famindrapo, fiadanana. Nomen'Andriamanitra anao maimaimpona ireo tsy vokatry ny nataonao tamin'ny voalohany, fa noho ny nataon'Andriamanitra. Fa rehefa voarainao le fahasoavana, famindrapo sy fiadanana, zay nomena maimaimpona dia natao izara maimaimpona. Rehefa nataon'Andriamanitra ho anao ireo fanomezan'ireo fahasoavana, fiadanana, famindrapo, fiadanana, jereo ny Baiboly manome zavatra anankitelo ny Baiboly. Voalohany Andriamanitra ny teny ao aminareo niny fahasoavana, tonga aminao fahasoavana. Fahasoavana ny namonjenanao, tsy vokatry ny nataonao, disponible eto ambony tany, mandra-pialanao eto ambony tany ny fahasoavana raha mbola eto ny fanamasina. Ny antony mahatonga n'Andriamanitra mamotsitra loatra ny famindrapo no goavana be loatra sy miopapa loatra zany iandrasana amin'ny fiverenanao. Zay mahatonga anao tsy ringana nananao ratsy azy. Zay mahatonga anao mbola voatahiry mandrakandroany na tsy mendriky ny ovelona tsony dia mbola tehirizin'Andriamanitra. Noho izany miasa mahery mihitsy ireo zavatra anankitelo ireo fahasoavana, famindrapo, fiadanana. Fa zao matoa nomena le izy dia tsy afaka hitahiry anao le izy raha tsy zarainao amin'ny hafa ihany koa. Lasa mifamatotra le fanomezana maimaimpona ho zarainao maimaimpona. Zay no mahatonga le fahasoavana voalohany lasa tonga fanomezam-pahasoavana ao anatinao asony hafa. Famindrapo voalaza amin'ny Baiboly mihitsiny zay mamindra fo no amindrana fo. Zany hoe ianao zany raha tsy manana matoa zao namindran'Andriamanitra fo dia izara famindrapoan'ny hafa mba hahafahan'le famindrapo ny raisinao tamin'ny famonjena hitahiry ny fiainanao mandra-piaranao eto ambony tany. Satria raha vao nomena le izy ka tsy voatahirinao ary tsy hainao no nizara azy tamin'ny hafa dia diskalifienao any amin'ny farany. Sambatra zay mamindra fo fa izy no mindrana fo. Lasa taon'ny tompo rehefa mivava mamela ny elokay, lasa tahaky ny amelanay zay meloka taminay. Ary io ny problème amin'ny fiangonana. Tsy misy ny atao hoe miavaka amin'ny mpanota ao amin'ny Kristy sy ny jentilisa mpanota. Mampiavaka ny mpanota ao amin'ny Kristy fotsiny, manam-panatenana izy fa misy fahasoavana sy famindrapo ary fiadanana voniny hitsena azy amin'ny fotoana hiverenany. Fa raha tsy miova izy, tsy fantatr'Andriamanitra, tsy le fahasoavana ny alalan'Andriamanitra anao. Tsy hoe namen'Andriamanitra anao le grâce dia nomeny fanomezam-pahasoavana ianao dia miezaky ny ampiasa sy zaran'le fahasoavana amin'ny hafa ao anaty fanekena azo zaraina foana iny rehefa azo.
fa ny aparany mitaka anao iny raha tsy miovy ianao satria ny alalan'Andriamanitra anao tsy ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao fa ny toetra ny ainanao no alalany anao satria izy ny laza fa tsy izay manao hoe tompokotopoko fa zay manao sitrapondray izy any an-danitra. Ao ve tsika sa tsy ao? Petera voalohany toko voalohany andininy fahenina ambin'ny folo. Petera voalohany toko voalohany ny andininy fahenina ambin'ny folo. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raintsika ny Petera voalohany toko voalohany andininy fahenina ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina. Ho masina ianareo satria masina takian'Andriamanitra toe-pahamasinana. Salamo fahavalo ambinipolo ny andininy fahavalo amby roapolo. Salamo fahavalo ambinipolo ny andininy fahavalo. Ny devoly fetsy adika ny vilana be le tenin'Andriamanitra dia tsy voatahiry ny fiainam-panahin'ny lempino. Ny atahorana amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy betsaka ny diso fanantenana satria mieritreritra ny consommer fotsiny ny fahasoavana gratuitement amin'izay fomba tiany hiainana azy. Mila balizy tsara tsika ara-pahamarinana ananantsika fitondran-tena sy fijoroana tsara mba tsy handiso fanantenana antsika amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Ataovy amen na mora azonao tsara ny zavatra tiako zareny. Salamo fahavalo ambinipolo ny andininy fahavalo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra no mampahery anao ry Andriamanitra izay miasa ao anay io asehoy ny herinao. Hitanareo amin'izay zay le équilibre tian'Andriamanitra voalanjalanja tsara le fanehoana. Tsy tanjotsika ny aseho fampiasain'Andriamanitra fa ny tanjotsika ny aina ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ny fisehoan'Andriamanitra sy ny elohavan'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia fitaka ho an'izay nomena an'izany. Satria antony ampitsoro azy amin'ny fanamarina tena fa miaraka amin'Andriamanitra izy ary voavela eloka ary Andriamanitra dia mandefitra ny aminy na mbola miaino anaty fahalitoana azy izy diso. Satria Jesosy ny laza maro ny laza izy amin'ny andro farany efa namoaka dia amin'ny tamin'ny anaranao zay fitoviana amin'Andriamanitra zany. Inona no nampiavaka an'i Jesosy amin'ny Elisy Mosesy? Tamin'ny andron'ny Elia tamin'ny andron'ny Mosesy mbola tsy voakitika tsy azo kitihana ny devoly. Tsy afaka mandroaka devoly zany ireo olon'ireo satria ny devoly kerobima voaositra tany an-danitra niodina tamin'Andriamanitra. Noho izany ny kerobima voaositra naniodina tamin'Andriamanitra azy dia mbola manana zo tsy azon'ny olona kitihana na voaositra azy izy fa tsy maintsy asisten'Andriamanitra ny olona vao afaka mikitika devoly. Zany hoe ny autorité an'Andriamanitra rery no afaka mikitika azy. Zay no mahatonga anao no vain'Andriamanitra ananazy ao anatinao amin'ny alalan'ny fanamasina vao afaka mandroaka devoly satria ny présence amin'ny fanamasina ao anatinao no maneho ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Hitako ilay izy tamin'i Jesosy nanontaniana hoe am'fanahany demonia amohan'ilay io demonia. Teo Jesosy raha am'fanahany demonia amohako demonia am'fanahany na amohan'ny taranakareo azy. Fa raha am'fanan'Andriamanitra no amohako demonia efa eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izay ny fanjakan'Andriamanitra rery no manam-pahefana androaka devoly. Talohan'io ny devoly tsy azon'ny olona ny roasina na Elia na Mosesy. Fa Elia sy Mosesy afaka mirepare ny dégâts ataon'ny devoly fotsiny. Ny asan'ny devoly ny azo sotranina marary, azo afana, azo atao izay zavatra nataony fa izy tsy azo kitihana. Mandra-pahatonga an'i Jesosy. Satria ny fahatogavan'i Jesosy teto tany nampidina ny fanjakan'Andriamanitra eto tany ary mahatonga an'i Jesosy ao anatinao ny atonga ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Zay mahatonga ny Baiboly milaza raha misy milaza aminareo fa atsy Kristy na ry izy aza mino an'izany fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Zay no maharatsy ny fahatongavany antikristy mamily lalina amin'ny fifatohana ho any amin'ny olona fa tsy ao amin'ny Kristy zay mitondra ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Noho izany ny fijoroanao dia mila miaina ao anaty fahamailona amin'izao andro farany zao. Fa ny tanjon'Andriamanitra no voalohany indrindra. Tsy any amin'ilay endrika isehoanao. Any amin'ilay endrika isehoanao fa be fahasoavana be anao. Manimba ny fahasoavana sy ny fanomezam-pahasoavana no men'Andriamanitra anao raha tsy ny eloava amin'ny fiovan-toetra. Ao amin'ny toetra ny balizy ny fahasoavana. Mitombo izy ao, voatahiry izy ao.
zay ny mahatsara ny sekoly ny toe-panaraka n'Andriamanitra mamola volanao ho voatahiry amin'ny alalan'le tombo-kase efa napetraka Andriamanitra ao anatinao fanamasina manana ny tombo-kase ozy izy ny fanamasina zay alalan'Andriamanitra anao ny fotoana iverenany tompo mahalalany azy ohatra misy menasy kely manaitra aoriana izay teny zay ary zay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy ozy izy ok izy hiala amin'ny ratsy takiny ianao hiala amin'ny faharatsiana takiny ianao hiala amin'ny fiainam-paharatsiana raha tia hahita ny fitombon'ny fahasoavana tsy mahazo aina fa kofona ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona tsy manaiky aina amin'ny fiainam-pahamasinana fotoana zao an'ny faran'izao mialohan'ny verenan'i Jesosy ananantsika fandiny tena amoaka ny voan'ny fahatsarana ao anatsika mba hisy ahalala n'Andriamanitra atsika tian'Andriamanitra ianao ho sokajiana tsy ho isan'ny olona mpitady azy teren'ny filana fa isan'ny olona miombona azy miombona aminy izara zay ilain'ny hafa ndaso Apokalipsy 5:5 hatramin'ny 5:9 tanareo ane Jehova ka hiaro anareo Haleluya Apokalipsy 5:5 hatramin'ny 5:9 ary anankiray tamin'ny olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia ny solofiny Davida no fanahy resy ka nokatra ny boky izay manotomboka seny 7 Haleluya ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina 7 ary teo afovoan'olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono na natandroka fito somasy fito dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ny rahana akany amin'ny tany rehetra arak'izay voasoratra eo inona ny tiany baiboly ho tenenina enoy Andriamanitra naneho tamin'ny Jaona fa nilay nitoetra teo amin'ny seza fiandrianana ao amin'ny 5 dia liona fa rehefa nijery Jaona dia zanak'ondry no hitany eno tsara ianao ny sofiny Jaona nandeha n'le feo hoe liona ny eo amin'ny seza fiandrianana rehefa niratra ny masony zanak'ondry no hitany teo fovoany ny seza fiandrianana dia ozy izy Jaona ary tao liona no nolazainy tamiko kanefa zanak'ondry no hitako le niteny ve no nandaika sa ny masoko no mandroro tsy misy fahadisoana le izy na ho an'ilay niteny na ho an'ny Jaona nahita Jesosy Kristy dia lioan'ny Joda avy amin'ny taranaki Davida fa zanak'ondry n'Andriamanitra koa mitondra ny fahotany zao tontolo zao fa nahoana ndreo roa reo no nanehoana azy asehoko anao satria ny liona maneho karisma na fahasoavana maneho ny herin'Andriamanitra ny zanak'ondry kosa maneho karaktera na toetra amin'ny fahalemem-panahy mahazanak'Andriamanitra azy hitanareo ny liona misarika fa ny zanak'ondry misarika le karisma fa ny zanak'ondry amin'ilay toetra malefaka dia mahatonga anao ohatra ny miawatra teteny zany baiboly hoe Andriamanitra dia niseho tamin'ny endrika anankiroa ny mahalio anazy dia ny endriky ny fahasoavana robuste tsy miemotra fa tonga dia manao ataky ary tsy azo atao ninninina fa tsy maintsy mahomby amin'izay tanjona ilainy taotrao ny tanan'izay mihitsy zanak'ondry indray le toetra feno fanetretena feno fitiavana malefaka ka ny fahasoavana na ny karisma zany manokatra varavarana fa ny toetra na karaktera manome anao le toerana hipetrahanao eo amin'le seza fiandrianana tian'Andriamanitra tsika atanjaka tsara amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra vao amin'ny fahasoavany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra androantsika iresaka bebe kokoa ny amin'le hoe fahasoavan'Andriamanitra na le karisma zay tian'Andriamanitra hanafantsika azy
ny fahasoavan'Andriamanitra aloha dia tiako fantatsika fa tsy le talenta nataon'Andriamanitra ao anatinao hatrany am-boaka. Tsy hoe ianao mahay baolina be, mahay manefy volamena dia ohatr'izay le zavatra tiako zaraina eto. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy ilay talenta efa nataony tao anatinao hatrany am-boaka akory. Ohatrany hoe mahay mihira ianao, mahay mozika ianao, mahay manao sary hosodoko ianao, talenta. Tsy izay le fahasoavana zaraina eto. Na ny kristianina aza dia taddio afaka manana talenta daholo satria ine le talenta. Tsy avy amin'ny devoly anefa io, fa samy avy amin'Andriamanitra daholo, na talenta na fahasoavana. Tsy mampaninona mety silamo le olona, mety boudiste izy. Mety boudisme zany ny finoany. Mety hoe tsy fantatra hoe hindoisme ve sa inona le tena any amin'le tena tsy izy fantatra rehefa misy zavatra nataon'Andriamanitra ao anatin'ny olo miafina ao aminy atao hoe talenta hatrany am-boaka izy dia efa nomen'Andriamanitra an'izay. Betsaka ny olona mahay sary lavitra mety noho ny kristianina nefa izy tsy kristianina. Satria io le nomen'Andriamanitra ao anatiny afaka nanany hafa. Reny zany tsy ilana fanoloran-tena vao miseho. Fa na jentilisa azy dia mety foana tsy maharety aika ao an'Andriamanitra. Ny zavatra resahako aminao zany dia le zavatra tsy ananan'ny olona trany am-boaka fa le fanomezana avy amin'ny fanahy nomeny anao rehefa nateraka indray ianao. Le asehoko anao hoe zany tsy ilay azo ny hafananana tsy misy Andriamanitra fa le anahafanao an'i Kristy amin'ny fahasoavana. Io le teny ilazako amintsika hoe fanambidana. Ny fanambidana sy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia zao tsy hoe ianao miavaka amin'ny zavatra azo ny hafananana, fa ianao manatombo mihoatra noho izay rehetra ananany hafa. Tsy maharety eka an'Andriamanitra. Hitanao le fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina io, tsy azon'izao tontolo izao irina io, nefa fanomezana azon'Andriamanitra omena izay ao amin'ny Kristy. Maimaimpona. Misy zavatra tsy azony vola vidina na isasatra eto ambony tany azony olona. Ho laniny areny, ho ketraka izy. Kanefa ao aminao misy an'le vahaolona sy le solution tokony ho an'le hafa. Iza nametraka an'le vahaolana ao anatinao? Andriamanitra. Ino io vahaolana ao anatinao io? Fanomezam-pahasoavana. Zay le hitovianao amin'Andriamanitra eo amin'ny asa. Satria rehefa iray toetra amin'Andriamanitra ianao, efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana tao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany hoe ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia fototra fahatsika miaina ny fomba an'Andriamanitra. Amin'ny andininy faefatra. Petera faharoa voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy faefatra. Zany hoe lasa piray natiora amin'Andriamanitra tsika. Satria piray fomba amin'Andriamanitra tsika. Piray toetra amin'Andriamanitra tsika. Mahazo aina ilay fiadanana ao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Mivoaka ho azy ilay famindrapo ao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mitombo azy ilay fahasoavana ao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ivy tsy azo ialana, mampitombo fahasoavana, mitahiry famindrapo ary mahatonga anao iaina amin'ny fiadanana. Tsy marety eka. Ayayayaya. Hitanareo ilay izy, Andriamanitra dia nilaza fa ny fanomezana rehetra avy any ambony, avy amin'ny ray ny fahazavana dia tsisy hanenenana ary tsy misy aloko ny fiodinana. Io teny io dia milaza fa tsy mitany loharanony fahatsarana rehetra eo amin'ny fiainanao. Faharoa ny devoly dia tsy loharanony izay zavatra nananao rehetra. Fa na mifonom-bola mpanompo samby sy mpanota azy ianao dia efa misy zavatra sy fanomezana nataon'Andriamanitra ao anatinao atao hoe talenta. Fa rehefa tonga ao aminy ianao vao men'Andriamanitra ny atao hoe fanomezam-pahasoavana. Ka ny fanomezana rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa, na talenta io na fahasoavana. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia omen'Andriamanitra tombony mihoatra amin'izay tsy nanan'ny hafa satria iny le ao amin'ny Kristy tsy hitovizanao amin'izay tsy ao amin'ny Kristy. Zao nefa Andriamanitra rehefa nanome anao dia tsy mba manenina izy. Romana 9:10 ny andininy fa 7:20. Romana 9:10 ny andininy fa 7:20. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy hanenenany. Zany mahatonga ny olona afaka mampiasa malalaka ny fanomezana satria Andriamanitra tsy mba nanenina teo am-panomezana.
misy olona mbola voatahiry ilay fahasoavana niodina niala tamin'Andriamanitra azy izy satria tsy naninona le mpanome torontanazy miaina. Ny fomba fiainan'Andriamanitra dia ahitana taratra ny lehibe ny fitiavany. Tsy mahatsiaro maty antoka Andriamanitra manisy soanao. Fa ny tena ho ampon'Andriamanitra tsy ny tonga anao hoe hiavaka eto tany vetivety, fa ny azahoany antoka amin'ilay problemany mandrakizay izay natafasaraka anao taminy. Noho izany mila maro toerana lanjany mandrakizay no ity toerana sy tany mandalo vetivety ity, mba hahazahoan'Andriamanitra antoka itosany izay fahasoavana izay amin'ny dingana mihoatra ny fiainanao. Izany no mahatonga ny olona afaka mampiasa malalaka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy. Izany no antony mahatonga ny olona ihany koa sasany rehefa mahazo fanomezam-pahasoavana amin'Andriamanitra izy dia mampiasa an'izany, tsy mampiasa an'ilay izy amin'ny fandrosoan'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ilay fanomezam-pahasoavana efa ao anatinao. Izay mahatonga ny tompo milaza tehin-teny Jesosy tsy azo faritana ny fanehoam-pamantarana sy ny fomba ampiasan'Andriamanitra anao ny fidiranao ny lanitra. Satria ilay fanomezana tsisy anenenana azonao ampiasaina na mihodina amin'Andriamanitra azy ianao rehefa nanaiky azy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Dia ozy izy Jesosy betsaka amin'izany ozy izy ny teny efa namoaka dia mita mianaranao izay manana fanomezam-pahasoavana izany olo izany. Efa naminany fanomezam-pahasoavana maminany. Nanao asa lehibe fanomezam-pahasoavana manao fahagagana. Nareo izy be dehibe ny teny hoe efa nanao an'izany izay tompo. Dia ozy izy Jesosy tsy fantatra ianareo. Satria tsy izay manaoboka tompoky sy ampiasaiko be ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra. Noho izany mamary toerana ny onanao aminy aza miala eo amin'ilay centre Kristy ivo ianao. Jesosy Kristy ilay fototra iaingana toe-panaraka an'Andriamanitra mila iainanao takiny ilay fiainam-pahamasinana, takiny ilay fijoroana amin'ny sitrapony mba hampahazoaina ny fahasoavana, hitombo ilay fahasoavana, iainana ilay famindrapo ary zaraina ilay fiadanana. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Inona voalaza amin'ny Jona 3:1-4 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa na fiainana mandrakizay. Andriamanitra ny mpanome tsara indrindra. Romanina 5:2-3. Romanina 5:2-3. Ozy izy inona voasoratra ao vakitsika izay tsy niaro an' Jesosy Kristy zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra Jesosy, tsy homeny antsika miaraka amin'ny Jesosy maimaimpona kova ny zavatra rehetra. Ka raha tsy eo amin'ny Jesosy ianao tsy mendrika azo ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra. Ny dikany hoe zavatra rehetra tsy hoe fitobahan'ny zavatra ananana sy ny fahatanterahany zavatra ilaina, fa ny fanapahana sy fifehezana ahafahantsika miaina eo ambony ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hitanao tian'Andriamanitra hoe soronao amponao fitiavana n'izao tontolo izao, toy ilay hoe toe-pomionona rehefa anananao ny zavatra rehetra. Satria ahatonga anao zany hifantoka sy hitoky amin'ny zavatra rehetra fa tsy hitoky amin'Andriamanitra. Rehefa ao anatinao ny fanapahana sy ny fiainan'Andriamanitra dia mametraka anao eo amin'ny toeran'ny olona tsy oro ny zavatra rehetra. Satria manam-piadanana nao anaty tafiotra azy hibaiko ny zavatra rehetra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Wow. Inona ny tanjon'Andriamanitra aminatin'ilay izy? Oh reto a, inona ny tanjony? Fiasana toko voalohany manomboka amin'ny 9:7-20. 9:7-20. Ary mba ho ampahiratina aingana ny masonareo, masony sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fihetsoana antsika tsy raha avy mianakavy reto, izay tra voninahitry ny lovany eo amin'ny olona ny masina. Inona lova aloha indrindra? Nanatanteraka sy namenao anatsika izy ny fioarany alehiben'ny herinao antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay sady tsy miena ny sy hoe mihoatra fa le tena hery ao aminy amin'ny fahafenony mihitsy. Izay nataony tao amin'i Jesosy aloha tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerana an'i Jesosy teo kavanana any an-danitra, any amin'ny avo indrindra. Izay ambony lavitra io 9:20 no ny fanapahana sy ny esy ny fahefana sy ny hery ary ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny avo koa. Dia
kosa izy dia 2 ary nampanaiky ny zavatra rehetra hoe ao ambany tongony izy ka nanao azo lohany anapaka ny zavatra rehetra tsy ho an'ny tenany fa ho an'ny fiangonany eklésia amin'ny teny grika izay tenany dia ny fahafenony izay mameno zao rehetra zao amin'ny rehetra ny fahafenony rehetra dia ny fisinao ao amin'ny Kristy fa tsy hoe matsiaro bangy ianao rehefa tsy eo ny zavatra rehetra ilainao fahatsapana ny navoan'ny Adama rehefa niodina fahatsapana ny tiany Jesosy averina rehefa miombona aminy ianao noho izany ny fahatsapana ho fahabangana nefa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia misy fay ara-piombonana na problème na fahararahana ara-pifandraisana amin'Andriamanitra rehefa feno ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsy renao zay zavatra mitranga tsy marava amin'ny fifalianao zay zavatra miseho satria tsy natao hamaritra ny zavatra hita maso ianao fa natao hiaraka andeha ho tronon'Andriamanitra ohatra ny Petera niara-miverina tamin'ny tao an-tsampokely tsy nijery tafiditra nonjo an-dranomasina ntsony fa rehefa tafiditra tao an-tsampokely zareo nitsahatra ho azy lizy fa tsy misy randroasy loatra le tamin'ny voalohany ntsony zay le fiedananao manapaka tompo Jesosy ho an'izay milanao omeno maimaim-pony halleluja ka no hoe fahasoavana dia ilay fanomezana ra-panahy avy amin'i Jesosy Kristy hoentin'ny fanamasina ao anatinao hoentin'le izy ahoana ary lendrim-panehoana ny fisin'io fahasoavana io Korintianina 2 toko 12 ny 4 ka hatramin'ny 9 aloha raisitsika voalohany nao tsika hijery kely eno tsara eno ia samy tonga dia naka ny toerany daoly Andriamanitra ray zanaka fanamasina ao amin'ny fahasoavana 4 zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy ray ihany fanamasina zany io ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompona resaka momba fanompona indray izy nefa ny tompo ray ihany dia Jesosy 5 ary zaraina ho samy hafa ny asa nefa Andriamanitra ray dia ray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra inany ty ny tompo tenenina tonga dia miditra tsehatra daholo ny force ny lanitra ray manontolo ray zanaka fanamasina amin'ny fizarà amin'ny fahasoavana inany ty baiboly lazaina dika fa ny Andriamanitra telo izay ray dia samy manana andraikitra vita sonia ho ny fiangonana sy ny fisina ho eto ambonin'ny tany voafaritra be io rôle io ao amin'io teny io Andriamanitra ray no migérer ny opération Andriamanitra zanaka ny andraikitra ny ministère ary ny fanamasina no mitsinjara ny fanomezam-pahasoavana dia afamafo an'Andriamanitra tamin'i Jesosy teto ambony tany variana ianao fa mahery be izy amin'ireo faneho-toetra ireo ny karakteran'i Jesosy tena enjana be mihitsy tena manana ny top tena faran'izay tsara mamela heloka izy ny olona zany rehefa ao amin'i Jesosy ka feno azy dia ifindrany toetrany ny alalako fa ao anatinao Jesosy tsy hoe mistyle be no fampiasaina amin'ny fomba biavaka tsy fahavalo ho fampiasain'Andriamanitra fa fantatrareo fampiasaina ako tsy mistyle be no manangana amin'ny maty 20 tsy zay le izy dia hoe tenao amin'ny lehilahy iny tokoa Andriamanitra dia hoe lehilahin'Andriamanitra aloha tsika tsy efa mitaka fa asa lehibe zany voasokajy amin'ny asa lehibe zany raha iverina zany Jesosy tsy hoe rehefa lehilahin'Andriamanitra vita 20 nitsangana dia so présenteny amin'Andriamanitra efa namoaka dia minentany no an'izao ozy tsy fantatro tsy zay ny hamantarana anao hoe feno Jesosy ianao fa ny alalana hoe feno Jesosy ianao be fitiavana ianao tena fitiavanao authentique azony afisitrana io tsy azo mboarimboariny hoe modimody ty androany dia rapitsa hoe manao le toetra tsy mety ianao mihitsy rehefa feno Jesosy ianao dia ho tonga dia hitarafana azy vo mihetsika ny tananao dia fantatra hoe tanan'ny olona be fitiavana zany alleluia ho avy ny fotoana mijoro fotsiny ianao satria vanga mpitiavana mandehandeha zay maneho ilay endrika tsara tare
niendrikao ane tsy tavanao fa niendrikao eny amin'ny tongotrao. Nisy fotoany Satana tsy nahay ny aina kitikitika ny tongotro tamina fery. Naratra ilay tongotra nanavy mihitsy atao anatin'ilay izy dia mitsiranoka be ilay izy ohatran'ny tsy homaina zany ilay fery. Fahatsaroko ilay Andriamanitra dia mimemea indreny atsara ny tongotry ny mpitoro filazantsara. Zany hoe amin'Andriamanitra zany tsy nitavako ny tsara fa ny tongotro aloha. Andriamanitra zany rehefa mijery ny beauténao tsy niendrikao ny jereny fa ny tongotrao. Ka rehefa Andriamanitra miteny hoe tsara tarehinao na vita asan'Andriamanitra azo ny rany ianao dikany. Hitanareo fitaka ny atsara tarehy, fitaka ny atsarambika, fa fiangonana ohatry ny vehivavy, Kristy ohatry ny lahy, fa izay vehivavy matahotra ny Jehovah no dia raina tsy marety ka. Te hafa mafevan'Andriamanitra. Jereo ny eo akaikinao toetra ataotrao toetra. Amen sa tsy amen aloha e. Tetran' Jesosy tenenjana be mihitsy, namela heloka izy, namindra fo izy, nanampaharetana izy, niaritra ny ro-mpanota sendra azy, nangina izy rehefa nesoina, toe-po daholo zany a. Vokatry ny fanahy amin'ny Galatiana 5:22 katraminy 7:20 e. Vokatry ireo kosa vaky io ny Baiboly fa notronona ny fomba mihavaka mihitsy Jesosy any mahery, ary izy mihitsy no niteny fa ny fahasoavana teo amin'ny fiainany tsy vokatry ny hoe mahazanak'Andriamanitra azy. Fozy izy Jauna 4:9 angamba izay. Ary izay miaraka amiko dia to amiko mandrakariva izy, ary izay naniraka dia to amiko tsy manda ho ahy izy, satria za manao izay sitrany mandrakariva. Andriamanitra zany rehefa mijery ianao dia mijery ny toe-ponao izy. Rehefa sitrany ianao, ny Andriamanitra tsy manda ho ahy, ny Andriamanitra tsy manda ho ahy, ny Andriamanitra tsy manda ho ahy, tsy manda ho ahy, tsy manda ho ahy, mandrakiza. Alleluia. Raha tianao Andriamanitra tsy andao anao, misaina isan'andro izay akasitrahany. Tompo, inona ny akasitranao amiko androany? Inona ny andrasanao amiko? Misy fanoratena tokony ataonao isaky ny maraina, tiandray a disponible ho anao androany. Izay tianao ataoko. Halleluia. Ka ny lalanao no lalako, ny sitrako no sitrako, ny herinao no heriko. Tsy izay tiako fa izay tianao, tsy fievitro fa fievitrao, atao aneny sitrapona. Dia zao mahafinaritra amin'i Jesosy rehefa niakatra izy ho any an-danitra, mifitsoro anao daholo ny zavatra rehetra. Rehefa avy nandresy teo mitoerantsika izy, fony tety izy dia efa niteny tamin'ny mpianany, hozy izy, omeko anareo hery sy fahefana, anitsaka maingoka mba nomena rana sy ny hery rehetra izay nanan'ny fahavalo. Rodolphe goletsy tsy ampanena ny lahy io. Alleluia. Dia boatra mba sasa hery, sasa, satria nahazo toky tamin'ny rainy, tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Halleluia. Halleluia. Ianao anie zany lazaiko zany e. Rehefa avy nandresy izy dia mampandresy ianao. Jaona 4:17-17. Nofonofon' Jesosy mihitsy ny ahafahanao miaina amin'ny fahatsarany. Andriamanitra tsy tia tena. Jereo ny zavatra teneniny tsy matahotra izy sao dia dépassé-nao. Fa ny olona be fitiavana sy manana amin'ny fon'i Jesosy mitsodranony zany mba eotra noho izy daholo. Tsy marety ny zavatra. Sekolo fitiavana dia mametraka anao anana fon'Andriamanitra. Mbola misy blocage ao anatin'ny fonao, tsy afanao tena miaina sy mamoaka an'izany, mbola tsy afaka nanomboka akory ianao teo amin'ny dinga ny faniriana hiaina ny fahatanterahany. Teteny aminao ny fonao no erany.
sakana amin'ny fandrosoan'ny hafa ohatra no ianao na hivavaka ianao na tsy hivavaka ny atanteraka azy amin'izany toeran'izany fa Andriamanitra nitondra azy fa ny fonao raha manaiky ho fantsona azo n'Andriamanitra ampiasaina ohatra ny Stefanina rehefa feno ny fanamasina Stefanina tsy ho 20 napitsangana an' Jesosy teo akavanany indray ifanatrika aminy fa nitoeponina namela ny soly izay nitorabato azy tsy Jesosy rery ny nahavita namela eloka rehefa feno ny fanamasina ko Stefanina aza isaina ho elony eny so zavatra nataon'izao Andriamanitra dia rehefa mijery Stefanina dia nahita ny Jesosy izy nitsangana teo akavanany indray ahoana na tonga mpanoratra nylazana zany boky ny asan'ny apôstôly tsy hoe le olona zany nyteniteny hoe nahita io Jesosy fa Stefanina netenteny way io Jesosy eo akavanany indray lohan'ny akarany notroniny izy apakatra azy ny antony satria impeccable nitoepony afaka izy namelan'ny olona mitorabato azy ianao le olona avaran-tanàna nareo sendra mba sotasota kely fotsiny hitako ny anaovana anareo zany olona zany Stefanina tsy niteny Paul na moa tsy mahafantatra fa Jacques grand apôtre intouchable ny naseko amin'izay rehefa avy za tsy azoko tiana nefa ny ataoko ara minitsy oatra Stefanina akory tanareo takalaminina natoetra tsy voafora tsy zafa voavonjy akory etrireto fa le Saul olona tena hoe mpanenjika sy mpandravan'ny kristianina afaka novay ny famelan-keloko Stefanina nampiasain'Andriamanitra ijoro ho lasa apôtre faran'izay ngeza indrindra teto ambony tany victoire ny Saul na tinina tsy tiny tsy te izy loatra ny taforona navita ny fanompony ngeza be ohatran'io fa ny Stefanina nandoalika namela lalanazy ahafahan'Andriamanitra ny asa sy nikasika amin'ny fiainany ho anao androany maraina inona ny toe-panahy azon'Andriamanitra ampiasana anao amin'izay na ny hafa tsy hoe ianao mahavita zavatra be dia be fa manefa famelan-keloka afaka milibere ny hafa en force de pardon azonao zarain'Andriamanitra tsy mahareteka tsy mahareteka tsy mahareteka ho an'Andriamanitra teneno leo akaikinao zany ianao zany hoe zany ny andrasan'Andriamanitra aminao ataovy ampenina tsara tiany Jesosy hitatsika alohan'ny amaranako azy androany alleloia fa nofinofiny atonga anao lehibe zay minohan'ny asa tokony toniko ary anao asa lehibe noho izany azy nitsony manana Jesosy manana anao mananao tompo fa manana miovany fiainako tompo fa ho amina tsy nane ny naoranandray anao tsy ho toy izao ny fiainako atotsy tao aminao tsy ho toy izao ny fiainako tovy any amin'ny lanitra ny tananao raha totsy tao aminao zany toy izao Andriamanitra no ianao tao aminao no izay vitanao ary ianao rery te hafa mafy be ho an'Andriamanitra halleluja mahita an'Andriamanitra amelona indray mifanomezam-pahasoavana ao anatinao fantatro fa Andriamanitra dia maneho mandrakariva izy amin'ny alalan'ny fanahiny ny fitariana anao amin'izay famolavolana atrehanao izay désert misy ianao fa vita batista Jesosy dia tany amin'ny désert aloha natsontsika amin'ny teny malagasy hoe dezaka na koa efitra ka ny tany efitra lalovana rehetra dia tadidio lalam-panofanana anovan'Andriamanitra ny alehanao tsy hitovy amin'ny retournao ianao mikoraika ao anaty ady fa Andriamanitra tsy taitra mamboatra anao tsy mahareteka n'Andriamanitra avy any amin'ny désert Jesosy tonga tao amin'ny tempoly tao amin'ny synagoga inona ny zavatra nitranga kay rehefa jerena dia zao verina avy any izy feno fanahy tonga dia
Nyasa izy to amin'ny tempolo. Aretina beritra be dia be tany gaga ny olona. Le zanaka ohatrany tsy le zanako Maria sy Josefa tsony io a. Inona ny zavatra nitranga? Valiny mety ny fanatany ny hevitra izy. Indraindray ny hevitra lesona iarahantsika amin'ny fanamasina ao anaty fiombonana. Amantarantsika ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ilay fidiran'ny an-tsehatra amaro-toerana ny fanapahana sy fahefan'Andriamanitra ao anatsika ao amin'ny sekoly ny fahasoavana. Dia hozy izy ny Baiboly amin'izay. Ny sasany mena fanomezam-pahasoavana amin'izay ary zarazarana samihafa. Ary izy rehetra dia samy nomena fampisehoana ny fahasoavana. Ny anankiray nomena fanahy fahendrena, ny anankiray fahalalana araka ny fanahy ihany, ary ny anankiray finoana avy amin'izany fanazana ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoenty manasitrana avy amin'ny fanazana ihany, ny anankiray manao fahagagana, ary ny anankiray maminany, ny anankiray mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray miteny fiteny samihafa tsy fantatra, ny anankiray mandika teny tsy fantatra. Ary ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy masina zarazarainy ho amin'ny fiangonany araka ny sitrapony. Fanahy daholo fanahy ray ihany. Zarazaraina le izy. Fa maninona ny zarazaraina le izy? Tian'Andriamanitra ho fenontsika. Anahaka azy amin'ny fahasoavana. Amen. Jesosy nanan'ireo rehetrarehetra ireo. Hitantsika izao fanomezam-pahasoavana tenim-pahalalana. Matito 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Sarin'izy ny hita toy sary amandrika izy io. Mpampianatra tsara. Ny tsara velatsy. Tsisy ohatranao mihitsy fa na ny Herôda raha mijoro dia ianao marina dia marina rehefa tsy tokony aloha ty resaka ty dia tsy tokony aloha. Zany hoe ho fandrian'i Jesosy tonga azy ho fahavalon'ny Romanina. Tonga dia teny mpahendrenina sarin'iza ny hitanareo dia tsy tonga dia nangina. Dia teny Jesosy zany io sarina tsy le sary io ataonareo io. Le sarin'ny Kaisara no anontanianareo fa le sarinareo tokony hoaverina any amin'Andriamanitra. Nangina. Fanomezam-pahasoavana amin'ny teny pahalalana. Natanaela, zana hitanao teo ambany aviavy talovitra. Taitra zareo. Enjany zany. Mahasoa be io teny pahalalana io amin'ny evangelisation. Amantaranao ny zavatra rehetrarehetra izay itenen'Andriamanitra aminao. Zany hoe mirassuren'ny olona anapahatokiana ny fisin'le présence le izy. Mampalahelo indraindray trokena le izy dia manahirana be satria misy ny tena manana le izy ary misy ny misantoka sy mamitaka ao anatin'le izy. Ny fivoiran'le message no ahafantarana ny tena maha-Andriamanitra n'le izy na tsy izy. Satria ny fiafaranany hafatra rehefa Jesosy Kristy sy fianam-panany ao anatin'le izy dia eo Andriamanitra. Fa raha mitanjona izy manahitetra dia ny farany amin'izay menaseny ianao fa ho faty fa mandoava vola. Tsy teny hoe izy le izy. Alleluia. Le vehivavy Samaritana zao tonga dia misy Jesosy. Dimozy izy mivadinao. Ny anankiray ohatranonao no mbola tsisy. Taitra le ramatoa. Fa fifaran'le resaka. Lasa evangelista izy. Fa tsy niteny Jesosy. Fa zao aloha. Misy loza ho avy aminao. Tandedona no zavatra nataonao reo. Fa raha tsy mandoa $45 ianao. Jereo masiny eo kaikinao. Raha voasendra an'izay hoe dia mba mailo. Satria ny tanjon'ny filazantsara hoe na tonga anao resy lahatra hitodika amin'Andriamanitra tsy tokony hisy menasina fahatahorana hoe ao ventsika misy ny fanomezana finoana dia hoe manana ny finoan'Andriamanitra rehefa mibanjana an' Jesosy ianao dia nomen'Andriamanitra anao finoany. Alleluia. Manasitrana iainantsika hito isan'andro. Andriamanitra manome an'izany voninahitry ny anarany dia rain' Jesosy. Ny fanomezana manao fahagagana men'Andriamanitra koa ny fahagagana. Amen. Jesosy Kristy no miamboninahitra amin'izany. Fa le izy rehetrarehetra ireo tsisy avy amin'ny olony ireo fa avy amin'Andriamanitra daholo. Raha adika nizaniza mahatsapa fanandray fanomezana dia tokony hanetry tena fa tsy hametraka ny tena hisongadina ho zavatra. Raha nandray ianao dia tokony hireconnaître fa fanomezana ny fanomezana fa tsisy avy aminao na ray azy. Alleluia. Tsika hitsangana isotran'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Alleluia. Ireo fanomezam-pahasoavana rehetra nomenao Andriamanitra dia hoentinay kasitrana sy hanomezana voninahitra anao.
tianao zay ho feno ho fepetram-panafana anao amantoetra sy ara-pahasoavana. Misy zavatra tsy ninanana zao tontolo zao fa nomenao ny zanakao. Androany zay ho anatin'ity fiombonana ity dia ho iray tanteraka aminao, ho iray tanteraka amin'ny sitraponao. Ary ny tanjo zao fivoriana zao Jesosy dia natonga ny tsirairay avy anona fahatsapana ara-piombonana feno sy tanteraka aminao. Sy noho ny olona na iza Jesosy fantso nampiasainao fa noho ianao ilay tompony zavatra rehetra mampiasa anay. Aso mariky ny tompo kase zay ahafahany miainao anaty fifaliana tahaka izay niainanao an'izany satria sarobidy ny miaraka amin'ray. Sotra nampahafantatra anay indray Jesosy, sotra nampahita anay indray, tonga nofo mihitsy ianao mba hampahalala anay izay Andriamanitra tsy hitany masonay. Ary ankehitriny dia afaka miombona aminao zay, hanananay ny toetranao, hanananay ny fiainanao Jesosy. Ozy Petera faharotoko voalohany andininy fahatelo. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka n'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika amin'ny voninahiny sy ny fahatsarana. Ary zany no hatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady solo lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba n'Andriamanitra, piray amin'ny fomba n'Andriamanitra, amin'ny toetra, amin'ny fiainana, amin'ny faneho-pahasoavana amin'izany ianareo. Rehefa hafanandositra ny fahalotona azy eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Mila mandresy filana, vo ampangina Satana, mila mijoro amin'ny fo mba ho mendrika tsara tokoa. Izy Jesosy no anefa sady tsy taredretra ho amin'ny olona zay voavonjy. Halleluja. Any amin'ny andron'ny Goliata mivadik-kolonjy. Hitako Andriamanitra androany anefa zay ireny fon'ny olona mangitahita marina azy. Sokafo ny fonao androany maraina, sokafo ny fonao androany maraina, mangataha fitoviana amin'i Jesosy. Hitako Jesosy sy no ampiasainao, hitako mitovy aminao, anahakanao mitoepo, anahakanao amin'ny ao anatiko ray mantsoro, nititakanao somora andairan'ny fitsarana ny hafa, tsy akalazo eo amin'ny molotro zavatra tsy mampandroso Andriamanitra, mpamanina fonena azy no ampiasaina ho fantsona mba hanangana ny hafa eo anatrehanao. Tsy ny azo laza eto an-tany Andriamanitra fa ny azo sitraka aminao. Zany eo am-poko Jesosy, zany eo am-poko anay tsirairay avy. Vavaka androany ao anatin'ity fiombonana ity mba ho tanteraka ao anaty fahafenona ny fisehoan'ny famelan-keloka sy fanasitranana amin'ny lafiny rehetra. Naseho mofo ny endriky ny nofo ary naseho amin'ny raha ny endriky ara-panahy, satria ny famelan-keloka dia misy fiatraikany amin'ny ara-panahin'ny olona, atonga ny olona iombona aminao nefa ianao ny laza fa ny razana latsaka anareo dia fanekena vaovao ho famelana ny fahotanareo. Androany Andriamanitra feno ny fipetra, akipeo masonao dia mitenena amin'Andriamanitra. Titamia ao Rakiumala lorai sunita naku titamia Rakiumala lorai sunita naku. Tintanako Andriamanitra, tintanako, tsy nitanako hitamaso misandratra ihany fa miaraka amin'ny koa ny fanako sy ny foko ray manontolo Jesosy. Very ara-tseo ianao, very ara-lavitra anao, very ara-tsisy ianao, vavahy ianao, vonjeo a Jesosy, vonjeo a Jesosy. Aoka ny teninao hitoetra betsaka tompoko,
aokapatsiaro amin'ny fanamasina amin'ny fahamarinana rehetra izay voaraiko. Aizako mitondra tena, aizako mandeha araka ny sitraponao, tsy ho andevozy ny vesatry ny filako intsony amin'izao tany izao sy ny firehany rehetra, fa naraka anao mandrakizay. Avereny miaraka amiko izao vavaka izao Jesosy io. Tonga eto androany maraina, tsy angataka ninninina aminao fa tonga ilaza fotsiny hoe misaotra androany Jesosy iombona aminao mamindrafo amiko, mamelany fahotako rehetra, iray aminao indray atao boky ianao, efa nanoratra ny anarako teo am-boky ny fiainana ianao, zanak'Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny rahanao, manadio androany maraina, manafaka androany maraina, mampiombona amin'ny ray androany maraina. Misaotra Jesosy ny fiainana mandrakizay. Misaotra tombo. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy, mivakiny dia nisaotra izy. Tia ny tenako izay vakiana ho anareo, so natao voafahatsiarovana. Misaotra azy. Taka izany koa ny kapoaka. Hoy ny tompo, tiandrano fianakina vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo, ho famelana ny fahotanareo. Ka nao vinanareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavany. Tianao Jesosy, tsarovo ny fitiavany sy ny fanoloran-tenany, tsarovo ny famondram-pony sy izay nieretany ho anao. Mety maro ny laza fa tianao, tsarovy fa izy rery ny fiandohana sy fihafaranao, izay hitany masonao rehetra mety mandalo dia miserana, fa izy ny mandrakizay ianao. Raiso ny famelan-keloko avy aminy, raiso ny fiombonana apetiny firaisanao aminy, anananao antoka fa tsy rery ianao mandrakizay fa manotrona anao izy. Misaora azy. Fofany amin'ny lahatra ny tanao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao manto. Misaotra tombo fa tena feno ny fiainako rehefa eo ianao. Tena reko ny amamy ny teninao. Misaotra ny famindram-po fitiavana amin'ny lafim-piainako iray manontolo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Alleluia. No fanatritsika ho an'Andriamanitra, sady eo ampanaovana fanatitra ihany sika no anefa filazana kely. Alleluia. Aza misy miala fa mbola hivavaka ho anareo rehefa aveo, hiara hivavaka sika rehefa aveo. Alleluia. Alleluia. Ravatsika amin'ny anaran'i Jesosy hanatanteraka fanatitra sy fahavolon-karentsika. Jesosy efa nahafoy, ny tompo efa nahafoy ny tsara indrindra ho antsika, dia asehoy eo maso zany porofom-pitiavanao zany mahafoy ho anazy. Tsy hoe mahafoy hoe zay be da be na tsy fantatro, fa tena mahafoy ny fonao ho anazy amin'ny alalan'izay zavatra atolotra ho azy ho voninahitry ny tompo. Dia tahaka izao indray ny fandaminana dia eto amin'ny asa fanompona amin'ity herinandro ity. Raha riva dia manana fotoantsika. Rehefa avy eo aloha tsika manana fotoana. Rehefa avy eo alohan'ny aorinan'ny izao fandraisana izao dia mijanona ny club d'enfant, club d'ado, ny ambassadeur mahomby ho fanomanana ny krismasy mahagaga. Ny ambassadeur manokana misy mbola asa fanompona iarahantsika rehefa avy eo dia miaraka mijanona kely ihany koa tsika no ny amin'ny fandaminana. Efa akaiky ny krismasy mahagaga dia ataovy mahagaga ny fanoloranao tena. Mila mivavaka tsara tsika tsirairay avy, tsy hoe hiatrika fety, tena fety krismasy girlande be, tsy zay ny ao an-doha, fa le famirapiratany tavan'i Jehovah ny ataovy ao an-dohanao dia tena ahitsika fa atao vonona ny ao am-po ny toetra sy izay rehetra mombanao ho atolotra ao an'Andriamanitra ao anatin'izany. Androany hariva
dia amin'ny roa sasany fotoanantsika etsy amin'ny espace jacaranda eo amin'ny Saint Michel miaraka amin'ny de New Cold zany a miaraka amin'ny pasteur Njiva atao tsika tiaka mafy voninahitry ny tompo a alleloia magaga fa mbola eto izy fa mbola tsy miomana ny hoany tena fitiavany zany a fa andao tsika hiara iompona hideran'Andriamanitra raha riva dia ohatr'izay koa raha pitso ariva any amin'ny skate park amin'ny roa sasany ihany koa iarahantsika mitarika vero raha naifson a tena fotoana omen'Andriamanitra atsika fa atsika miomana tsara amin'ny fiaviany afahantsika mideran'Andriamanitra fa tsy feritraina akory ny tsenantsika ny tompo fa eo ampiderantsika mitsena azy amen dia tena atao vonina tsara ny ao am-ponao ny amin'ny zavatra rehetra dia voninahitra manotompo ihany koa fa afaka efa nomboka hisokatra ny radio atsika alleloia atao tsisy mitehaka tsisy mioraka tsisy alleloia ny anton'izany ane mandra-piavin'ny tompo dia tena hitatra ny fitoriana ny filazantsara dia lazao fa ny akaikinao amin'ny alalanao io dia hitatra ny fitoriana ny filazantsara eto ambavaka le radio tsy hitatatatarery eo fotsiny izy fa misy fanamasina miaraka aminy dia reny rehetrarehetra dia ampiova olona maro tsy voateritsika eto analakely rehetra no vonjena fa betabe eto Madagasikara maneran-tany dia mila atsika tsirairay avy amen dia araroty zany fotoan'izany fotoana atsika amin'ny herinandro tsisy miova sekoly isa maraina amin'ny fito ora ka hatramin'ny valo ora sasany latsinainy manokana dia sekoly mpanasitranana talata sekoly mpamanahorana alarobia dia sekoly mpanambinana ny fiainantsika manokana nazao fa ny akaikinao fiainanao hoe no tahina hoe dia tongava amin'ny sekoly amen rehefa tsy afaka moa aza manamelo tena hoe tena za zany tsy ho tahina mihitsy ho tahina foana ianao fa rehefa hitanao fa afaka ianao dia misy sekoly maimaim-poana tsy andoavam-bola amen dao tsika hitsangana voninahitry ny tompo dia ainjiro aty anoloana ny tananao anolotra mifanatitsika ray amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay tompony amin'ny teninao tena hoe fanasy fiainana tokoa mamelombelona anay zany dia androany anjarana ihany koa no manolotra zao sakrifisy fahafolon-kareny fanatitra satria anao rehefa manambara fa aza miseho foana eo amin'ny fanatriako tsy mitondra fanatitra eto anatrihanao zay manantenanao zay miandrandranao zay ny fonay ny sainay ny fanahinay dia makasitraka amin'izay afaka natao indray androany raha eo amin'ny anara maherin'i Jesosy amen ndao tsika hitehaka mafy voninahitry ny tompo alleloia alleloia afofany amin'ny lanitra ny tananao dia misaotra an'Andriamanitra ny fonao ray manontolo misaotra anao zay tompo ny amin'ny teninao androany miombona toetra aminao miombo-pahasoavana aminao ndreza ny afitiavanao anay Andriamanitra tsy mba Andriamanitra nanaisitra ny fitiavanao teo amin'ny fiainanay ianao na dia tsy mendrika ary zay nidina nandefitra na mela malalaka Andriamanitra ny fahasoavanao ny famindraponao sy ny fiadananao anapaka eo amin'ny fiainanay halleluia ny fahasoavana no natozao tsisy avy amiko tompo fa fahasoavana ny fahasoavana no natozao tsisy avy amiko tompo fa fahasoavana fara izao
izao dia tsisy amiamiko fa avy aminao zao lay sinosinona lay tao andavakiniliona fanatsanganao uzanaka fala izao Jesosy fala izao nutu izao dia tsisy aviamiko fa avy aminao zao lay tsinotsinona lay tao andavakiniliona efa natsanganao uzanaka fanatsanganao uzanaka fahasoavanao tompono iainako io no mato izao ay tsy no ireo asa vitako fa no iray ranao soa Louvetsika fotsika manontolo zay fahasoavanao no mato izao a fahasoavanao Jesosy no iainako io no mato izao ay tsy no ireo asa vitako fa no iray ranao soa natsoinao ao mba hideranao anandratanao manatonanao avifasainao nuni fahasoavanao fahasoavanao namonjenay zao lay mpanota raha tsindrindra very ao taloha zao vovonjiao zambao taloha zao mahita fahasoavanao fahasoavanao namonjenay zao lay mpanota zao lay mpanota raha tsindrindra ratsindrindra vera taloha very ao taloha zao vovonjy ao zao vovonjy ao zambao taloha zao mahita Jesosy zao mahita fahasoavanao no natozao ay tsy tozo antsony ao
ratsino ianao fahasoavanao no natozao ay tsy toy izao ntsony ao ratsino ianao fahasoavanao fahasoavanao no natozao ay no natozao tsy toy izao ntsony ao izao ntsony ao ratsino ianao ianao fahasoavanao no natozao ay tsy toy izao ntsony ao ratsino ianao tsy toy izao ntsony ao ratsino ianao tsy toy izao ntsony ao ratsino ianao fa ny milanitra ny tananao tenena amin'Andriamanitra androany za sy ny fiainako Andriamanitra taizany nisy ahy Jesosy raha tsy teo ny fahasoavanao sotra amin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao sotra amin'ny fitiavanao sy ny fihevenanao no ianao Jesosy o no ianao mandraky izay Jesosy voninahitra ny eo anao mandrakizay lay mitoetra amin'ny seza fiandrianana lay nkofany nofo rehetra lay mendrika ho amin'ny fanomeza moninahitra ambony indrindra mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo lay tompony fahatsarana sy famindrampo lay tompo sy mpanefa ny finoanay lay mendrika sara mandrakizay Jesosy avy any Nazarety ho anao ny fiandrianana mandrakizay halleluja aokisandratra mandrakizay ianao halleluja halleluja oh natsanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako tompo mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mandraky izay ao tompo ty ay natsanganao ndray natsanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako tompo mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mandraky izay ao tompo ty ay ianao manangana fiainane manangana fiainana ianao bananina fiainana ianao tsy misy zavadratsy ainao atao tompo mino anao ao panangana fiainana ianao panarina fiainana ianao tsy misy zavadratsy ainao atao tompo mino anao zay natsangana Andriamanitra rehetra amin'ny fiainana no ianao Jesosy fiainako tompo mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mandraky izay
raha eo amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny herinao sy ny fahasoavanao hiasa eto amin'ity toerana ity androany. Aoka ny kasiky ny fahasoavana izay miasa amin'ny fanomezana ho voaraina tsirairay avy eo amin'izay faniriana ao anatin'ny fonay ary fantatra efa vitanao sy hainao efainy izany. Raha misy eto androany maraina olona mitaraina fa mila fanasitranana, andray izany mamaim-poana avy amin'Andriamanitra ianao noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Raiso ny fahagaganao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso izay ilanao ny tanan'Andriamanitra sy ny kasika avy aminy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Na eo amin'ny fiainam-panahinao, na eo amin'izay rehetra mombanao, amin'ny fiaina-tokantranonao, amin'ny eo amin'ny tenanao manokana izay ilanao kasika manokana avy amin'Andriamanitra, na kasika amin'ny fo zany, na kasika amin'ny aretina ilana fanasitranana zany, amin'ny lafiny rehetra. Wow! Mandrian'i Jesosy tena miteny izy, ato apoko ndreko Andriamanitra milaza présent eto nikasika Andriamanitra androany maraina. Manana anao antoka amin'ity maraina ity fa hikasika anao Andriamanitra, tsy olona nikasika anao, tsy osotry ny mpitandrina nikasika anao, Jesosy nikasika anao amin'ny alalan'ny osotry ny fanan'Andriamanitra izay miasa ao anatinao. Tsy zavatra rehetra tsy nambolen'ny ray eo amin'ny fiainanao dia hongotana. Zay toetra sakana tsy mampahazo aina fisandratana miaisitra amin'ny anaran'i Jesosy. Reo karazana toetra mampijoro anao ho fahavalon'Andriamanitra, atonga anao tsy tena hiavana aminy, hiainanao anaty fanamarina tena miaisitra ny androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny fiasan'ny herin'Andriamanitra, noho ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra, reo zavatra rehetra tsy nambolen'ny tompo ihany koa ao anatin'io tenanao io hongotana hiala ao amin'ny fiainanao. Miala ny maso tsy mahita, miala ny sofina tsy mahare, miala ny karazam-pivitosana rehetra, miala reo sakana ao amin'ny fiainana ka tsy andrenesanao sy hitanao fa mahita fity amin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ninonninona tokony hiala rehetra androany dia miala, izay tokony ahorona rehetra ahorona indray. Mahita ny fiainanao restauren'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina, amerina amin'ny ny zavatra be dia be Andriamanitra. Ho hitanao fa ao anatin'ny fifalianao satria miombona amin'ny fahasoavany sy ny toetrany ianao dia ho sokafan'Andriamanitra aminao reo lalana fitososina fahan'ilay ratsy miala sy mitsoka, tsy ho tafatoetra amin'ny fiainanao. Ho sasaboana izay manisy ratsy ianao satria alohan'ny fanefeny izany fitaovana izany dia efa voakan'Andriamanitra menoa ny anarany hoe tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa orinany androany maraina andre vavombelona ny aminao zay. Mandehana dia miverena manomeza voninahitra n'Andriamanitra. Ao koreny izao tontolo izao fa Jesosy Kristy ny mpanjaka ny mpanjaka. Ary mandam-piveriny Jesosy any amin'ny raha any lanitra pakatra anao ny fiangonana. Tianao Jesosy, maminy Jesosy ianao, tsy afoy na andao anao mandrakizay izy. Ary mbola ampono ny etaeta androso aza matahotra fa ny fikasanao rehetra dia ho tanterahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitanareo any Jehovah ka iaronareo, mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alohan'izy raha tsika fahasoavana aza dindro ariva amin'ny sasany amin'ny espace agranda. Tsika fanotrona foana mafimafy kely mihitsy zany hoe manomana zany nefa présent mingavy ianao raha mety zay ho any anisany mpidery hitanao io fa hofatananao amin'izany fotoana zany mihitsy Pasteur Rodolphe. Amen. Dia arakitsika ifampahery ihany ataovy amanina tsara ho any. Etsy amin'ny Saint-Michel izy io misokatra amin'ny vavahady sy ny fidiranao, ary taky ny idiranao ihany zany ny voanao, tsisy vidim-pidirana. Alleluia. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny
mampiavaka anao rehefa mivoaka ao mitiafa mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Asa diny koa fotoana antsika rapitso arivo etsy amin'ny skate park etsy Antanimena irana miverona Naivison. Mpanompon'Andriamanitra eto amintsika izy ireo ary mpanompo ampiasain'Andriamanitra mifiainantsika ihany koa. Tsarotsika mifanotrona foana amin'ny fotoana rehetra fa misy zavatra tsy voatery ho azonao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa ny amin'izay toerana endrasan'Andriamanitra anao. Teneny eo akaikinao mandehana ianao hoe dia mahazo to fa mahazo izay fahasoavana ilainao any. Amen. Rapitso ariva indray izay amin'ny roa sasany ariva ihany koa. Dia ohatray androany etsy amin'ny Zakaranda espace etsy amin'ny Saint-Michel Amparibe. Hotahiny tompo ianao. Jereo no masino akaikinao hotahina manokana ianao e. Amen sa tsy amen. Sarao amin'izay le fahasoavana pitsikina amin'ny olona manodidina anao fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao anareo. Mitenena akaikinao ary ianao tsara tarebe androany. Fa nisy inona hoe? Dia tenena hoe efotr'izay mihitsy sika hoe. Dia hafa mafy eo anareo. Atsanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako toa mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mamandraky izay aho tia ianao Atsanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako toa mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mamandraky izay aho tia